Pejy afa kosa indray sika tsisy intsony ny tsy maty manota amin'ny fandrombana ny harem-pirenena. Efa mandeha any ny didy fampisamborana ireo ato dobo-ketrika ny fandranana antsokisoky ny andramena na ireo sokatra makany ivelany azo fongorina hatramin'ny fakany ireo tambazotra mpanondrana antsokisoky ny harem-pirenena rehefa misy ny finiavana ka atsahatra eo ny fanliana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra vokatra izany. Io no nisongadina nandritry ny fihaonana fitadiavam-bahaolana no karakarainy ny conservation international sy ny mpanao gazety ary ireo rafim-panjakana voakasika izany mivantana io maraina io tetsy Anosy. Andry Rarson. Mazava ny voalaza ny lalàna misady miaritra amin'ireo manondrana antsokisoky ny harem-pirenena. Ny fampiaran'io lalàna io amin'ny samy tompona andraikitra no miteraka olana goavana eo amin'ny fanenjehan'ireo mpanondrana antsokisoky ny harem-pirenena. Tsy lazaina intsony ny fanliana andraikitra eo amin'ny samy tompona andraikitra ka mahatonga ireo tambajotra ho zary tsy maty manota hatramin'izao. Miaikina avy amin'ny ACM, Aviation Civile de Madagascar, fa tsy voafetanteraka ny seranam-piaramanidina eto amintsika, ary misy tokoa ireo olona miasa eny amin'ny seranana no tafiditra ao amin'ireo tambajotra ireo. Ny mpandeha rehetrarehetra sy ny entany mandalo ny scanner, fa ny olona rehetrarehetra miasa ary amin'ny tarmac dia mandalo porte anankiray. Fa iarahantsika mahita fa iny sisiny mankany amin'ny tarmac iny manomboka ary amin'ny base aéronavale ary farapahatonga ary amin'ny aviation légère. Olon-dratsy kafitrangany le olona mpiasa any ihany. Mbola ao anatin'ny fitadiavam-bahaolana sy fandaminana tanteraka ny ministeran'ny tontolo iainana amin'izao fotoana mahakasika ireo andramena voagejana ampitan-dranomasina toy ny tamin'ny Mombasa, Kenya, Sri Lanka, Singapour amin'ny anaovana azy ireo. Ao am-pamolavana antsika amin'izao fotoana izao dia veritra fa anapahan-drasana ny malagasy fa rehefa tonga izay tsy maintsy tanterahana arak'izay velona arak'izay zao atao. Mahasotsina hatrany ny fitsarana rehefa mahamenatra sy makadiry sofina ny filazana fa vokatry ny kolikoly dia tsy mbola misy ireo atidobo-ketrika ny nosamborina sy nosaziana. Tsy marina izany raha nambara mpitsara ambony iray ao anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa efa nisy ireo voaheloko ary mbola misy ny fanenjehana amin'izao fotoana izao. Misy tokoa ireo olona efa neroan'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ary maro izy ireo tsy ary voatanisako eto daholo angamba le zao. Ary misy procédure en cours izay hanendrehana ireny gros bonheur iny izay tsy ho teneniko hoe iza satria io ny secret de l'information koa izay en cours amin'izao. Hita soritra ihany ny finiavan'ny fitondrana ankehitriny hampiady ty fanondrana antsokisoky ny harem-pirenena ity, saingy eo amin'ny asa no tsy hita mivaingana izany ka mahatonga ireo mpandroba ny harem-pirenena noho ny asa ratsiny. Orientation globale le fahavonona samy manadolo fa inona no atao voalohany. Iny zany tsara porfon'ny tompona ndraiky mpanjakana mihitsy hoe misy izay action zay, misy zavatra azo atao tsy mila fanampin'ny vola fa efa ao anatin'ny andraikitritsika. Isan'ny tena mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao dia nanambarana mazava fa tamin'ny fotoana inona ny voandro andramena tratra afara ny tany ampitan-dranomasina ireo. Iza ny olombe niketrika io fanondranana io. Inona ny fepetra rasin'ny fanjakana amin'izy ireo fa tsy ho nandeha tongotra ny azo tany ivelany ireo andramena ireo. Ankoatr'ireo, ny ahafantaram-panara vaovao iza ny tompon'ny lakle nampivoaka ireny sokatra marobe ireny hatramin'ny resa-bolamena ihany koa dia isa ny mahatonga ny fanajanonana ny tsy maty manota eo amin'ny fandrombana ny harem-pirenena.